antsika hiary proclame hoe andron'ny fifaliana androany, andron'ny famonjena androany, andron'ny fandresena androany noho izy. Amen, amen, amen. Tsika zanak'Andriamanitra en fait nampianaran'i Jesosy secret anankiray, nampianaran'i Jesosy secret tsika zay tsika no mahazo tombony sy tena hoe mivoaka mpandresy ary tsy ho takatry ny olona zao tontolo zao mihitsy le secret nampianaran'i Jesosy atsika zay mahatonga atsika mivoaka mpandresy amin'ny n'importe quelle circonstance, mahatonga atsika faly foana na manoloana toe-javatra ohatrin'iny na manoloana toe-javatra ohatrin'iny dia nampianaran'i Jesosy tsika an'izay secret anankiray izay ifezena fasy ninina mety toe-javatra mety atrehantsika dia mahatonga ny olona zao tontolo zao gaga hoe fa inona secret anareo dia inona le izy ary araka ny hevitritsika. Fisaorana sy fiderahana foana. Amen. Nampianaran'i Jesosy an'izay secret izay tsika zay tsy takatry ny olona zao tontolo zao zay tsy manana an' Jesosy le izy hoe fa maninonareo no misaotra foana na dia hoe mifary fasy amina fahoriana ary na dia mifary fasy amina aretina azy dia maninonareo no misaotra foana. Tena mahagaga ny olona zao tontolo zao le izy nefa zay le secret lehibe nampianaran'i Jesosy atsika zay mahatonga atsika mivoaka mpandresy foana. Amen, alleluia. Ndao tsika toe-po zay ampianarin'i Jesosy foana isaky ny sabotsy, isaky ny amin'ny fotoana rehetra zay mihitsy ny ten'Andriamanitra hoe misaora foana ozy izy mandrakariva, misaora foana ozy izy amin'ny fotoana rehetra sans cesse, tsy mitsahatra, midera foana. Dia ao anatin'ity hiri ity tsika dia ndao hidemeure ao anatin'izay toe-po feno fisaorana sy fiderahana fankasitrahana an'Andriamanitra izay foana. Amen. Afaka mitehaka moramora tsika.
dia misaora an'Andriamanitra misaotra satria avy amin'irery ihany avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany ny famonjentsika ny fitahintsika sy ny fandresentsika ny fahafenoantsika rehetrarehetra ao amin'ny anaran'irery ihany. Alléluia, amen. Donc mbola hifantoko foantsika ao anatin'izay esprit fiderana sy fankasitrahana izay ao anatin'ity hiri ity satria zava-mahagaga loatra ny zavatra nataon'i Jesosy Kristy azontsika izany rehetrarehetra izany noho ny zavatra nataony teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa vita ny sacrifice nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia hoe tout est accompli. Dia rehefa mifantoka amin'izay hoe zavatra vita an'i Jesosy izay tsika teo amin'ny hazo fijaliana ao antsika dia amin'ny finoana no andraisantsika sy anekentsika fa tena hoe ny amin'ny firaisantsika amin'i Jesosy Kristy dia misitraka an'izany fiainana amin'ny fahafenoana izany tsika. Zava-mahagaga izany ho an'ny olona izay tsy mahafantatra an'Andriamanitra sy olona izay tsy mahafantatra an'i Jesosy Kristy. Yaranuna we proclame au mit natsanga nya olombavao dia yarabelona amin'izao fotoana izao dia loharano velona. Alléluia. Zay miaraka hoe mahery aho amin'ny ny mandro
Amen. Alléluia. Tenez au kaikinao hoe faly mahitanao androany. Amen. Nolotsika hiaraka ivavaka. Raha nay sarobidy avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo, mbola misaotra anao indray zay raha tonga eto amin'ity toerana ity. Tsy ny toerana géografika Jesosy no mahafaly anay, fa le toerana Tompo ahafahanay miombona amin'ny anaranao araka ny teninao fa naiza nivorian'roa na telo amin'ny anaranao dia ampovoany. Jesosy misaotra anao zahay fa ny fifalianay dia ny afaka mivory eto anatrehanao indray zahay. Misaotra ny amin'ny hery sy tanjaka sy fahasalamana nomenao anay tsirairay avy satria zay tsisy tafajoro eto amin'ity toerana ity raha tsy no fahasoavanao. Mangataka amin'ny fanainao masina zay Tompo, anjaka tanteraka eto amin'ity toerana ity. Oka ny tsirairay, vangio ny fony tsirairay ahatsapa ny fahasarobidiny izao fotoana izao eto amin'ny fanotronanao. Misaotranao indray zay Tompo ny amin'ny asa magaga izay ho tanterahanao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Misaotranao zay Tompo fa tsy tahaka ny nidiranao eto ny voanay eto. Jesosy misaotranao sahady zay fa fantatray fa rehefa hialy eto sy saraka izahay dia kotsa ny fahasoavanao indray. Jesosy marina aminay ny teninao hoe ampy anay tokoa ny fahasoavanao. Ninona Tompo mety zevatra mety hanana ny tsirairay avy eo amin'ny fiainany alohan'ity fotoana ity, ianao ilay Andriamanitra miteny fa ho eto ity ny entana mavesatra fa ianao ny ame fitsaharana. Misaotranao zay Jesosy ny amin'ny fitsaharana izay omenao anay indray androany. Misaotra sahady ny amin'ireo olana izay hovahanao androany. Misaotra Tompo fa miavaka tokoa zay ny manana anao. Mety samy miatrika olana ny olona rehetra ato amin'izao tontolo izao, fa zay Jesosy miavaka satria zay Jesosy manana anao miatrika ny zavatra rehetra izay mety tsy maintsy hiatrehanay eto amin'ity tany ity. Ka mamerina fankasitrahana sy fisaorana ho anao zay Tompo amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Amen. Dao tsika hiaraka mamaky ny psaume 121. Ilay izy moa nataon'ny groupe de louange teo ilay hira fa efa nataon'ny Tompo tato anatiko ity psaume ity hoe vakitsika androany. Psaume 121. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, qui ne permettent pas à ton pied de trébucher, qui ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. Afaka mipetraka tsika. Teneny eo akaikinao hoe tena faly aho hoe mahita anao androany. Amen. Itsika moa dia fifaliana foana miaraka amin'Andriamanitra. Sekoly ninona moa androany? Sekoly ninona? Ay, ohatran'ny zavatra hafa manko teo. Tsy hoe dia tsisy tafiomana akory tonga teto fa sekoly ny famaholantsika androany. Rehefa mamaky an'ilay psaume 121 io tokoa dia mila conscient tokoa tsika kristianina hoe ninona ny olana eo amin'ny fiainantsika dia famonjena ho antsika foana Jesosy. Tenio akaikinao hoe ninona ny olanao hoe dia ampy anao famonjen'i Jesosy. Amen. Ny tena marina rehefa mandinika dia tsy ny olana no olana. Tenio akaikinao tsy olanao io hoe no olana. Marina izany, misy tsy convaincu tsara, avereny tsara, tsy le olanao io no olana. Satria nahoana tsy maintsy misy olana raha mbola eto tany. Marina izany sa tsy marina? Dia teneny koa izy hoe tsy ianao rery no mandalo olana. Fa inona ary mampatonga misy ny sekoly ny famaha olana? Ny tena olana
dia ny fomba fiatrehanao ny olana no tena olana. Teneny eo akaikinao hoe mampisamihafa antsika hoe a dia le fomba fiatrehantsika an'ilay izy. Amen. Le tenin'Andriamanitra tao zao dia niteny ozy izy Davida hoe famonjena ozy izy dia avy any amin'ny Jehovah. Ny attitude tokony réflexe ananan'ny kristiana rehetra zany rehefa misy ny olana dia tokony hoe réflexe dia ny hoe inona ohatry ny ahoana tokony attitude ananako izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra face an'ity olana ity. Ohatra zao hoe Jesosy efa miteny fa hoe mila tokony ozy izy Paul hoe solution ozy izy dia ça sert à rien de s'inquiéter fa mivavaha. Dia nefa matetika ny kristiana mbola lany andro miasa saina ihany. Dia anao mahavita lany andro miasa saina, maninona tsy ampiasaina ny andronao hivavahana. Zay zao dia efa attitude samihafa. Misy ny attitude ny olona miatrika olana miasa saina, fa misy ny attitude ny zanak'Andriamanitra miatrika ny olana mivavaka izy. Marina zany sa tsy marina? Hitantsika zao zany tamin'ny tantaran'ny Davida sy Goliata. Iza niatrika ny Goliata voalohany? Saoly sy ny zanak'Israely. Jereo tsara ny différence ny attitude. Le olana ray ihany tena akaikinao le olana dia Goliata ray ihany. Amen. Goliata iny niatrehan'ny Saoly iny ihany niatrehan'ny Davida rehefa avy eo. Fa inona nampisamihafa ny Saoly sy Davida? Davida nametraka foana ny Andriamanitra ho famonjena azy. Fa Saoly tsy nametraka ny Andriamanitra ho famonjena azy fa nampiasa ny saina izy. Dia rehefa nampiasa ny saina izy dia tonga saina izy hoe limité ny saina sy ny hery sy ny tanjaka rehefa tena hoe tonga ka hifanatrika amin'ilay fahavalo esprit izy. Dia inona ny zavatry ny tranga nasehon'ny Davida ny attitude tokony nananana. Misy taontsika zanak'Andriamanitra manana toe-pony Saoly. Za moa tonga antsika avy anao sekoly foana, ten'Andriamanitra veto mampianatra antsika hanana an'ilay attitude takian'Andriamanitra ahafahantsika mahita le vahaolana eo amin'ny fiainantsika. Dia zay zany hoe misy taontsika lany andro mitarain'Andriamanitra ny amin'ny olana. Zay zao vao nampianarin'ny groupe de louange teo, ino izy ny attitude tokony hanana antsika, tokony feno fankasitrahana foana. Fa au lieu de feno fankasitrahan'Andriamanitra ianao monomonina rehefa misy ny problème. Dia avy eo anao miantso amin'ny pasteur zao indray. Mandeha ny andro sy ny fotoana sy ny ora tsy mivaha mihitsy ny olanao satria na le problème anao tsy hanananao le attitude endrasan'Andriamanitra. Tsy hanananao l'état de cœur endrasan'Andriamanitra. Alohaka amarana koa angamba dia hijoro vavolombelona kely aminareo ako. Ohatrany hoe fahatongavan'i Jeremia zao teo amin'ny fiainanay efa mianaka zao. Raha maolona tsy menatra izay miteny an'izany fa maolona izay dia ohatrany hoe vitatreo izay ny zanaka. Satria ny zany fa nanana fausse couche dia izay mivady efa tamin'ny aloha mivady dia efa mifampiresaka hoe telo ny zanakitsika. Dia ao anatin'ny saina zany dia hoe efa telo izay. Nandeha tena ny ora izay goza sy ny fotoana, Andriamanitra manana fihevitra izay tsy fiheveranao. Dia tonga moa zany Jeremia tamin'ny fomba tsy takatry ny saina zany izy hoe nisy izy. Tamin'ny voalohana zany le saina miady be. Fa ny zavatra tsapako dia tonga dia mivavaka aloha tamin'Andriamanitra hoe tena hainao mihitsy ve zany nanao an'ity satria na raha logika zany ohatra ny tokony tsy possible ity zavatra ity. Dia tena reko Andriamanitra miteny hoe maneke fotsiny. Dia vao naren'izay tenin'Andriamanitra izay tao anatin'ilay za début de grossesse zany le anatin'ilay tena andoha be le leo be. Dia za tamin'ny voalohany rehefa tamin'izay vao nanompan'Andriamanitra dia tatonaka dia hoe zevatra ny zanaka. Mody manotanareo manao le fisainan'olombelona be le tia tena zany. Jesosy ka raha ataonao misy zanaka dia tsy afaka manompo dia avy eo sahirana indray. Dia za hoe mbola vita hivavaka hiary tory ampinony sy ohatr'izay zany le fisainana mahaolona. Dia mbola ray koa n'Andriamanitra miteny maneke fotsiny. Tsika sinao hoe hifanaraka sa tsy hifanaraka dia maneke fotsiny. Dia ozy amantsany Jesosy manaiky ary eo za. Dia vao niteny an'izay fotsiny ako zavatra be da be ny zavatra nitenen'Andriamanitra amiko mbola vao atao ke quelques semaines de grossesse tonga dia tena be da be zavatra tena efanay masina momba an'ilay zaza. Tonga dia latsaka tao anatiko hoe Jeremia ny anarana. Dia tonga dia ozy izy Andriamanitra hoe tsy ho zevatra ho aminao mihitsy satria na za manome anazy. Dia tonga dia ozy izy dia avy eo izy miteny hoe za ozy izy nanamboatra ny tao akiboko fa tsy programanao izy fa programako. Fa tiako ianao misy toa zany tsika indraindray ohatrany hoe zanakitsika dia raisitsika olana. Azonareo ataoko hoe ohatrany hoe raisiko zany izy no mivavony mety indray raisitsika olana hanompoana an'Andriamanitra. Indraindray tsika miteny ka kely anaka pasteur dia tsy afaka andeha hivavaka ka zao tsika zao mitady excuse foana. Dia nefa ny ary mamaky ny baiboly saratany amin'ny désert niteraka. Tsy
tsy haiko hoe raha ny inconfort nananan'ny olona tanaty baiboly tsy nisy inconfort reto nankeniny azy tsisy péridurale tany tsisy maternité trany tsisy petit pot tany fa nisy ve toka nisy vehivavy ny tenina hoe tsy haiko hoe tena sahirana be zay Andriamanitra manompo anao fa nefa tsika amin'ny fiainana moderna tsika milaza fa tian'Andriamanitra mahita tenenina foana ka tanao Andriamanitra tsy tanao nge vadiko zao hoe zanako ke zao za kely anaka za maro anaka za miasa be za reraka be fa ozy izy Andriamanitra hoe fisainanao mihitsy ozy izy le olana fa ianao izy rehefa manaiky miaraka amiko tsisy olana amin'ny fiainanao fa tsy mifanekenao miaraka amiko no olana eo amin'ny fiainanao dia tena rehefa nanaiky dia ozy izy Jesosy hoe io ozy izy dia zaza endry zaza ampisehoako anao mihitsy zavatra tsy mbola nihitanao hatramin'izay dia tonga dia izay aloha le anarana tonga dia niteny tamin'ny vadiko hoe Jeremia ho any anaran'io fa izay nitenen'i Jesosy hoe mbola tsika sy anao tsy nisaina azy fa fantorotony tao akipika izy efa programa ny Jeremia dia nandeha teny ny fotoana dia ozy izy indray mantsanahy io izy izy dia zaza hitondra fifaliana fa tsisy zevatra ho an'izaniza zany dia izay mahatonga le anarany hoe Shada dia avy eo moa nandeha teny ny fotoana dia tamin'izay ny annoncer amin'ny prophétesse Gisela dia ozy izy hoe Samuel ozy izy io dia nefa nidikany Samuel don de Dieu dia confirmen'Andriamanitra foana zany le hoe zany nanome anazy dia ho hitanao le izy dia noho nanekeko an'izay tena tsoroko vavolombelona efa niteraka ny Esther Joshua ako angamba nareo mahita fa mbola tsy niaina grossesse ohatr'izany ako tena hoe tsy niaina hoe zefatra ny nabevoka satria nanaiky an'Andriamanitra dia nefa raha tsy nanaiky an'Andriamanitra mety afaka ny esorony fa nisy programa an'Andriamanitra mety tian'Andriamanitra natao tamin'ny destinée zaza io noho ny za dia tsy tanteraka le izy fa lasa tonga niara-ny asan'Andriamanitra rehefa nanaiky fitaovana fotsiny tsika za mila tonga zany hoe za manaiky fitaovana foana ninona circonstance eo amin'ny fiaina mila tsika mahay manaiky misy taona ny planina tsika tsy mifanaraka amin'ny planina n'Andriamanitra eo ny olantsika fisainantsika contre foana le fomba fiasan'Andriamanitra fa ianao rehefa manaiky an'Andriamanitra tena fifaliana na vadiko raha ngamba mijoro vavolombelona za teraka tsy natsapa-tena mihitsy hoe teraka tiako tenanao zany hoe fanareraka taraina be zao tsy nanana baisse de forme tsy na resaka forme physique na resaka forme spirituelle satria nateo fanotroana n'Andriamanitra rehefa nanaiky ako na dokotera fa ianao ary hoe za vao avy teraka toy mantsy doka za hoe afaka mandro zay dokotera fa ianao hoe misaina raha matoty fa ianao nge reraka nga tsy afaka miandro raha fa andano ianao nga dia misy étourdissement ianao zay dia fanompany za te andro be mihitsy allo izy fa le efa hitany azy fa natanjaka be dia farany teneny tamiko dia mbola matory izy izy ny olona be da be fa ndara aloha ianao matory tiako tenena aminareo zany dia hoe mahay zarety miaraka amin'Andriamanitra misy taona ny olantsika tahiforce an'Andriamanitra fontsika amin'ny zavatra be da be zay rehefa mandika ny ten'Andriamanitra dia hoe zay le hoe isaky mivavatsika dia hoe inona Andriamanitra ny andrasanao amiko zay teneny foana amin'Andriamanitra isan'andro qu'est-ce que tu attends de moi Dieu satria ny androm-pisitsika eto an-tany tsy ho atsika fa ho azy zay mahatonga atsika mbola eto an-tany misy Andriamanitra tsy afaka miasa raha tsy misy anasy ianao fa mahatonga ny planin'Andriamanitra ndraindray tsy tagny eto an-tany satria titena ny zanak'Andriamanitra mandeha mivavaka izy satria mitaka amin'ny Andriamanitra amin'ny zavatra tiataviny ho anazy fa tsy mitady an'Andriamanitra izy mba hoe inona ny andrasanao amiko Andriamanitra dia nefany tsika ny solution zao tontolo zao dia ohatrany hoe zay ohatrany hoe taizara taminareo tena tsara reto miaraka amin'Andriamanitra tena ny zavatra heverinao fa tsy ho zakanao rehefa ekenao amin'Andriamanitra mivadika fifaliana sy tena hoe tsy haiko tena za aloha tena faly zay mizara fifaliana aminareo ny zavatra ny ainanay mivady fa tena tsara ny tompo raha ohatra zao zaka hoe raha afaka ny tena hoe za nge vao tsisy herinandro niteraka ina nandehanako sekoly fo zay mahatsany Jesosy non zanako dia ny ekipe dia manompo tanànako rehetra manompo tsy anakana tsy hanompo zany ka teny amintsika hoe aza sy ny excuse reto ny fanompona ny Jesosy ne mettez pas de limite pour Dieu tsisy excuse zany izy kazo non tsy misy fa ny zavatra rehetra amin'ny fiainantsika matoa avy n'Andriamanitra mitranga ino mihitsy ny tian'Andriamanitra asehoana aminao hoe eto miaraka amiko eo le fanavanana asianao hoe tsika izay le teny amin'ny pasteur tamin'ny voalohany teo hoe lâche prise reto des fois je dis d'accord papa fais ce que tu veux ok je me lève aujourd'hui j'ai aucun plan bon
conduis-moi. Saison au mois de mai, transporte-moi Saint-Esprit. Tu es libre, hein? Tu ne te mets pas la pression, tu te laisses porter par Dieu. Et tu es là à chaque instant, tu me une surprise de ton entraînement, tu es fier, tu m'imposes l'entraînement, tu me dis ok, surprise, pour mes amis, ça n'a pas de ça, ça n'a pas de mam le miaraka amin'Andriamanitra mangataka aminareo ndo hivavaka alohantsika andray ny tenin'Andriamanitra ndo tena nokatra fo ay mangataka ny tatitina kely mba hijofa volombelona ty ny amin'ny importance en sekoly ny zavatra zay zarainy tamiko tena tiako mba hoeninareo tena eno tsara fanaraka tsara am'le hoe tena hoe aza sina excuse tsony tsy atongavanareo fanaitrahan'Andriamanitra aza sina excuse tsony zany hoe tsy manam-potoana j'ai pas l'argent j'ai pas temps je sais pas tsy haiko aza sina excuse fa hijoro vavolombelo tatitiny afaka mipetraka tsika aloha zany le temps tatitiny hijoro vavolombelo dia eno tsara mihitsy. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra iray ihany no ahafahako mijoro vavolombelona eto voalohany indrindra moa dia isaorako an'Andriamanitra fa tonga zao mantsara eto à Paris zahay n'antony mijoroko vavolombelona moa tsy zay fa vous êtes au courant que je suis partie en Corse pendant déjà 3 mois. Depuis ce temps-là, en fait, j'écoute toujours l'école. Même je mets de réveil et tout pour que je puisse être à l'heure derrière la radio. Mais j'ai appris une chose, en fait, que c'est vraiment dur d'être derrière la radio. Même les gens qui écoutent de loin, même qui n'habitent pas ici à Paris, c'est vraiment dur d'être derrière la radio. Parce que on est là, mais c'est juste à la moitié, en fait. Parce que même si j'étais devant, j'essaye de me concentrer, mais vraiment comme si je suis à l'école et tout, mais je ne reçois pas pareil. Et c'est là où en fait je me suis dit c'est vraiment important d'aller à l'école parce qu'avant j'étais à Paris, j'habitais à Paris et je viens pas tout le temps. Parce que quand je dis bon, peut-être samedi dernier, de toute façon je suis là, je peux y aller la semaine prochaine. Et je trouve toujours, comme pasteur vient de dire, des excuses pour ne pas venir en sécours. Et là en fait j'ai appris ça en Corse. Ça m'a vraiment fait rappeler les choses. En fait je me suis dit, vous êtes trop bien en fait d'être là avec les sécours. Je me suis dit, l'importance ni présence c'est homme c'est cool. J'attends encore, des fois je pleure, j'étais pas bien parce que spirituellement j'étais vraiment loin en fait. Et même si j'étais derrière la radio, on reçoit pas la même chose. Et aujourd'hui je suis là, en fait je me suis dit, en fait c'est pas la même chose quand on est en présence. Et malheureusement je viens, en fait je vais pas rester sur Paris. Je vais partir en Vendée, mais grâce à Dieu, une fois par mois, je monte sur Paris pour le sécoul parce que c'est très important. J'ai appris ça en Corse, c'est vraiment très important d'être la présence. En fait, la présence ici, c'est très important. Après, j'ai pensé à Tati Miour et je me suis dit, en fait, Tati Miour aussi, elle a le même cas que moi parce qu'avant, j'étais à Paris, je me suis dit, ouais, je viens la semaine prochaine, je viens de... C'était pas ça en fait. En fait, vous êtes vraiment, vous avez de la chance d'être là. Quand on est loin de Sécoul, en fait, c'était dur. Moi, j'ai pleuré des fois. Bon, j'ai évité d'appeler pasteur tout le temps parce que je vais me plaigner de la même chose tout le temps. Du coup, je dis bon, c'était ça notre vie. On était obligé de partir en Corse. Du coup, j'ai fait comme on peut, mais vous avez de la chance en fait d'être là. C'est comment dire, ni fitungavanet en fait, une fatungavanet c'est important. Et en fait, je vous encourage de ne plus chercher des excuses, hein. Parce que moi, je vais partir et j'ai vraiment un pincement dans le cœur parce que j'ai envie de... En fait, mon mari m'a demandé, tout d'abord, je vais vous expliquer, excusez-moi, hein. Mon mari m'a demandé en fait, qu'est-ce que tu aimes
à Paris. Parce qu'il m'a dit, il n'y a rien à Paris. Pourquoi tu ne veux pas partir? Parce que moi, je ne veux pas quitter Paris au début. Et je lui ai expliqué, en fait, c'est pas les amis, c'est pas la vie à Paris qui me retient, en fait. Je lui ai expliqué que c'est HVKL Mission. C'est ça, en fait, qui me retient à Paris. C'est ça que j'aime à Paris. Mais il ne savait pas ça. Il m'a dit, tu mens et tout, c'est tes amis. Non, je lui ai dit la vérité, mais à cœur ouvert, parce que c'est HVKL Mission qui me tient ici. En fait, j'ai mis du temps à trouver cette assemblée. Et parfois, en fait, je suis vraiment... Après, c'est Dieu qui décide, hein, c'est pas nous, c'est sa volonté. Je me suis dit, j'ai mis du temps à trouver cette assemblée. Et des fois, je dis à Dieu, mais pourquoi j'ai trouvé l'assemblée et pourquoi je dois encore partir loin? Et ça me fait vraiment pincement au cœur parce que j'ai mis du temps à trouver une assemblée depuis que je suis arrivée en France. Et une fois que je l'ai, il faut que je la quitte. Et c'est vraiment dur pour moi. Franchement, c'est trop dur. Du coup, je vous encourage vraiment à venir au Sécoul tous les samedis parce que c'est important d'être présent ici. Si je pouvais, je resterais, mais c'est la volonté de Dieu, je dois partir. Mais il m'a donné une petite idée de venir une fois par mois au moins, parce que j'en ai besoin en fait. C'est vraiment bien le Sécoul. So misy alefan'i Jesosy any amin'ny 4 kilometatra dia any ve voanenina hoe tena marina reto zany. Rehefa miteny ny mpanompon'Andriamanitra hoe ataovy avant 14 heures zay tokony atao, ataovy après 18 heures zay tokony hoe misy dikany ilay izy, tena misy dikany reto. Ny anahy aloha zao raha tonga eto tsy hoe terena forcé ny vadiko ny ala tao am-pandriana dia ny tena saky tena mampifana za tsy te hoany fa ny anahy tena ao source ao puiseko ny force-ako. Fa raha ohatra tsika mbola mahatsapy hoe terena dia fanatren'Andriamanitra tsy normal satria na ao ianao puiser force, anao puiser joie, ao ianao puiser ny énergie anao. Donc tsy tokony terentsika tonga eo na biziny io na inona io na namana mianso na famille zay mivady sacrifice dia izy amin'ny voalohany satria na misairanao ilay izy ohatrany hoe dia tu vas sacrifier un samedi. Misy des fois tonton tantine efa tezitra, misy taona mety hoe ny zanakay misy taona mazaza azy izay mba te handeha amin'izao tsy mandeha fa ilay izy satria zay ilay Jesosy hoe priorité amin'ny fiainantsika. Jesosy hoe ny source ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Avy eo tsika rehefa tonga amin'ny problème tsika miexige be amin'Andriamanitra, fais ceci tu vois, mais pourquoi tu m'as pas répondu ceci. Nefa misy taona Andriamanitra zavatra kely monja ny takiny amintsika tongava sabotsy. Tsika zao raha ny patron-tsika mitakatsika mitongava amin'ny réunion tsisy masaka tsy tonga zany. Satria matahotra hoe tapana ny salaire anao, matahotra hoe CDI lasa CDD lasa intérim lasa chômeur. Fa Andriamanitra raha ohatra ka Andriamanitra quelques secondes fotsiny zany ho fonao dia inona. Fa ndraindray zany tsika zay le teneny ao Malaky hoe raha ray aho izy aiza zay atsako, raha tompo aho izy aiza zay fanajanareo ahoko. Le zany tokony ny fanehoantsika fitiavana an'Andriamanitra zany tsy hoe je t'aime Jésus dia ataony Facebook dia mira foana dia tiako be Jesosy tiako be, fa eo mivy atsika mihitsy hoe atraiza le hoe tena je suis rien sans Jésus. Tsapanao hoe je ne suis rien, c'est pas l'argent, tsy ny patron akory mahatonga anahy hoe je suis quelque chose, tsy ny vola tsy tseko, fa si Jésus je ne suis rien, il est la vie, il est ma vie, sans lui je suis foutu. Dia atraiza zay zavatra zay zany tokony na za foana tena ao anatin'ny foko dia hoe ny olona ataony HVKL Mission tena olona tena tia an'Andriamanitra, tsy les adorateurs hypocrites fa tena de vrais chrétiens qui servent Jésus vraiment de leur cœur, qui ne donnent pas le strict minimum pour le Dieu qui a donné son maximum. Dieu il a donné son fils, mais parfois nous chrétiens on donne le minimum à Dieu mais on lui demande toujours le maximum. Alors que Dieu ne nous demande pas de si grandes choses. En une semaine, on a la liberté de faire tellement de choses. Chaque jour, on travaille au bureau 8 heures par jour. Nos enfants vont à l'école au milieu de la société 8 heures par jour. Et quand Dieu te demande 1 heure en une journée, c'est dur que tu lui accordes ça. Mais quand tu as des problèmes, tu arrives à tout de suite à courir à t'agenouiller. Voilà, tu as mon problème. Pourquoi tu ne me réponds pas? Mais quand tout va bien, Dieu dit, moi je t'attends, mais tu t'as tellement occupé, je ne suis pas dans ton agenda, tu as autre chose à faire. Mais quand tu as besoin de moi, tu forces à ce que je sois tout de suite là.
azonareo zao dia efa attitude mahatonga olana spirituel no fiainantsika do tsika iverinay tsara dia ndao ifona amin'Andriamanitra fotoana latsantsika tanatin'ny fahazarana mandeha sekoly fanambanitsika amin'ny fotoana n'Andriamanitra fanambanitsika ny tenin'Andriamanitra fanambanitsika ny anatra n'Andriamanitra avy amin'ny alalan'ny mpanompony latsaka tamin'izany daholo tsika na tiatsika na tsy tiatsika misy fotoana on reçoit la légère les choses de Dieu et après on se demande pourquoi Dieu ne nous amène pas notre vie en hauteur. Parce que nous, des fois, Dieu est si léger dans notre vie. D'autres, il faut n'Andriamanitra aloha voalohany indrindra dia andao avy eo tsika atena hoe hiteny saotra n'Andriamanitra hoe ay sambatra tonga eto amin'ity toerana ity afaka tonga eto ataovy tena veloma mihitsy ny ao anatinao hoe rehefa le mitentsika hoe toerana tsara indrindra nge ty misy anao tena veloma mihitsy ty eto amin'ny toerana tena tsara indrindra ary tsy atakaliko ninninina tsy no pastera tsy no ny olo akaikinao fa no Jesosy eto le izy ndo arasan-dato mivavakao raha ianao sarobidy avy amin'ny Jesosy Kristy tompo voalohany indrindra zay dado dia mifona eo anatrehanao fona zay dado satria na ianao tena rainay le Andriamanitra namorona anay nanamboatra anay nanome anay aina ary mbola nanome anay famonjena koa tamina foizanao ny zanakao ilay tokana Jesosy fona aminao zay fa tsy nametraka anao niady tokony nomenao anay tamin'ny fotoana marobe fotoana rehetra zay raisinay ohatry ny takiny ambanimbany zavatra ny fotoana tokony efa réservenay ionanay aminao misy fotoana ianao ray eo nitahotra olombelona natahorana misy fotoana ny olombelona natahoranay mihoatra noho ianao misy fotoana zay menatra hiteny amin'ny olona hoe tsy afaka aho iona aminao androany satria za tsy maintsy miona amin'ny raiko androany Jesosy eo mifona aminao tamin'ny fotoana rehetra tsy namenay niady hamatoponay ianao misy fotoana zay miteny amin'ny vava fa mifonay sy ny actionnay nefa ny Jesosy dia lavitra n'izany hoe fametrahana ny ajanao zany eo amin'ny fiainanay nefa ny ianao Jesosy impirina maly vavaka anay impirina moka anay tao anaty lavaka izay nenjeranay impiry raha tonga amin'izao fotoana izao zay Jesosy ianao rery le Andriamanitra afaka mamoa anay raha mbola tafafo maraina zay vitan'ny olombelona tompo dia mampatory fa mampifo tsisy afa-tsy anao Jesosy mangataka amin'ny fanahy masina fanahinao masina androany amanga ny fonay tsirairay avy mba ataovy tena atsapa-teny zay ny amin'izany hoe fahasarobidina zao fotoana zao ahafahanay miona aminao indray na tony fanotronanao ahafahanay indray mandray ny teninao Jesosy ataovy tena maminay tokoa ianao eo amin'ny fiainanay Jesosy eo esory zay anatin'ny fahazarana esory anatinay fo ingrat misy fotoana zay tsy matakatra amin'ny faveur ny alehibe amin'ny faveur anao eo amin'ny fiainanay ny alehibe amin'ny fitiavanao misy fotoana ianao miasa saina mihitsy mba ta hisitona ny intention-nay mba hitodika aminao fa misy fotoana zay tompo variana amin'ny zavatra be da be o Davida mpanomponao hoe détourne mes regards des choses vaines androany koa zay Jesosy mangataka aminao détourne nos regards des choses vaines Jesosy io raha misy ny atao aminay eto lasa latsaka tao anatin'ny vavarim-barianana nanakalo anao tamin'ny zavatra tsisy valeur zavatra ny tany mety mandalo dia nefa zay misy fotoana mitaky be aminao va ao ny olako va lio vavakako Jesosy mifony zay androany zay tsy ta hitaky ninninina fa androany zay Jesosy ta hisaotra dia ta handray fotsiny zay zavatra avy aminao ny teny tompo zay apetranao mbava mpanomponao dia apetrany ao am-pelantananay sotranao ny amin'ny mpanomponao Jesosy anatin'ity raky sotranao Jesosy ny amin'ny fiarovanao azy ento koa tompo mety maro misy fotoana ny zavatra amaolona tsy maintsy sedrainy fa raha toy izy mbola tafajoro eto foana isaka sabotsy mitondra ny teninao matoy izy mbola manana hery foana isan'andro mandohalika ho amin'ny fiainanay tsirairay avy ianao nisaoranay Jesosy fa soavanao nisaoranay ary hitahiry foana amin'ny mpanomponao rehetra tsy ny eto amin'ny iraka misy anay fa ny mpanomponao rehetra eran-tany satria na Jesosy io tsy afaka ho tonga mpanomponao raha tsy manaiky misakrifia amin'ny momba azy tsy afaka tonga mpanomponao raha tsy manaiky maty ao anatin'ny tenany Jesosy ampianaro zay tsirairay avy ay mifaty ao anatin'ny tenanay tsy tady foana zay mapetanay
fa veloma anatin'ny fonay le tena etaeta marina an'ilay Andriamanitra velona amin'ny anarany Jesosy avy Nazareta amen afaka mipetraka tsika